Lafiny afa-tanteraka kosa niverina nafampanandray ny grevy ny mpianatra teny anivon'ny Universitén'ny Mahajanga teny Androany noho ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana izay nitarika tamin'ny fisamborana mpianatra misy roa. Nidina an-dalambe indray ny mpianatra tao Mahajanga Androany ary nisy ihany koa fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Noho izay dia nirefitra ny grenady mandatsa-dranomaso ary mpianatra anankiroa ny voasambotra nanodidina tamin'ny 1:20 ora atoandro. Mbola nanohy ny fihetsiketsehany sy ny fitakiany teny an-dalambe ny mpianatry ny université any Mahajanga. Vao maraina dia efa nidina teny an-dalambe izy ireo androany ary nitohy tamin'ny fametrahana karazana barrage teo amin'ny tampon-tanàna izany. Noho izay antony izay dia voatery nidina tsehatra ny mpitandro filaminana nanamparitaka azy ireo. Raha tsy haivina dia efa nisy ny hetsika nataon'ny mpianatra ny sabotsy lasa teo. Niafara tamin'ny famaizan'ny fiaram-pampianatra iray eo anivon'ny université any Mahajanga izany. Araka ny fantatra dia efa nisy ny fivoriana maika natrehan'ireo tompon'andraikitra dia mikambana ao amin'ny organe mixte de conception na ny OMC any Mahajanga. Notarihan'ny lehiben'ny faritra ny olan'ny université izay lasa mafana indray any Mahajanga ny tena nodinihana tao anatin'izay resaka natao izay.